akory aby de faly miarabantsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandaharana Akon'Ny Kandida laharana fa 5 deuxième tour vonina tsara daholo tsika rehetrarehetra tamin'ny fiodona voalohany iny a de nikofoka mafitsika fa mbola tsy ohatran'izany fa amty tsika mbola ho ampitombotsika 5e vitesse 25e vitesse 5 x 5 25 ho ampitombotsika ny angovo rehetra any amitsika hatrehatsika an'izany fifidianana izany ya araka ny teneniko teo a de faly be indray a miona aminareo ato amin'ity fandarana Akon'Ny Kandida laharana fa 5 ty satria rehefa tafeona aminareo eny an-dalana eny de hoe firy moly atsika 25 hita mihitsy hoe tena misy fiarah-miasa amitsika rotonta zany hoe tena manaraka an'le fandarana nareo a de apatsiahivina trany fa mandeha ampejy ny MBS ito fandarana ito de azadiny manao an'le share le partage fa tena betsaka ianareo no manaraka an'izany amin'ny alalan'ny Facebook noho izany aza misalasala mihitsy isaky mety an'le fandarana de atao le share atao le partage fa miparitaka be le izy ya de araka ny teniko teo hoe faly be isika tena faly isika tonga indray tsika eto amin'ity deuxième tour ty de aleo ny candidat laharana fa 5 Marc Ravalomanana no anokatra an'le fandaharana de ho jerevantsika hoe inona ny fanolorana sy ny ahoana re zany tena zany fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny propagandy amin'ity deuxième tour ty ho arahantsika ny sary zao de zao arao sary eo 5 Marc Ravalomanana 5 Marc Ravalomanana faly tena faly ndresaka aminareo ary misaotra an'Andriamanitra midera azy noho ny fanomezany antsika ity andro zay iombonantsika am'izao fanokafana ny fampelezan-kevitra androany izao mbola misaotra azy tio satria nitay antsika izy tamin'ny fiodinana voalohany iny ary nahatonga antsika hiatika ny fiodinana faharoa ka dia ho azy rerany niaja sy ny voninahitra fa ho atsika kosa ary ho bataitsika kosa ny fandresena mpanangana fahatsim-pandrava isika fidio ny kandida laharana fa 5 tsy maintsy manana finoana isika nefa finoana matanjaka finoana miasa ary finoana manana fanantenana fahandresy matiko ia aza matahotra mino fotsiny any ary miasa mpanangana fahatsim-pandrava isika fidio ny kandida laharana fa 5 ianareo vonina fa izako efa hatry ny elona no vonina sy ny andry an'ity fifidianany ty Marc Ravalomanana 5 Marc Ravalomanana araky nitatsika tamin'ireny tenin'ny candidat Marc Ravalomanana laharana fa 5 reny moa de teny amin'ny QG teny Belair no nataony fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity propagandy deuxième tour ity ka teny moa zany de olona ny tonga teny nijery an'izany hoe sady hita le hafaliny ny olona hoe io ndray fa mbola miatrika tsika ary ny angovo tsy miena fa vao maika miakatra ambony de ambony eto ny anatanantsika sady zao hoe hitantsika zao ny orana zao efa avy de hoe iny sao de lasa kamokamo-tsika hoe le ty avy verangany orana tsy mampanina atsika zany avy ny orana tsika eo fontsika de tao anatin'izany fanokafana zany moa de maro ny olona de nisy karazana hoe nanontaniana kely ny olona hoe ahoana ny fihetseham-pony zareo inona ny teny avy any amin'zareo ahitantsika an'le angovo sy le fanohanana memitombo de andao arahantsika ny sary fa lasa be resaka be za koa efa te hita le izy andao arahana sary ary 5 Marc Ravalomanana 5 Marc Ravalomanana
mba filo tsara mba hovarina mba hitondra ny firenena dia mifanampin'izay koa satria tiako izy tiako marikaravalmanana dia izay ny anohanako anazy mba hampandroso ny firenena mba ho fitondrana vaovao ndray izany no hatrehana eto amin'ity firenena ity dia manasa ny olona rehetra za mba hifidy ny filoha marikaravalmanana satria izy no filoha hitondrantsika mba hampiova ny fitondrana eto amin'ity firenena ity. Mpanangana fahatsim-pandrava isika. Fidiony kandida laharana 520. Ho anahy manokana izany ny antony mbola hoe anohanako ny président marikaravalmanana hatramin'izao hatramin'ny 2002 nakaty dia tao foana izahay ary reny teny amagro reny dia be da be ny zavatra nieretanay ny lacrymogène ny torabato ny opa ka amiko manokana izany dia tena miandrandra hoe tena président ravalmanana tokoa no atafavoaka ty firenena malalantsika ity izany akory tsy midika hoe makahala olona fatany na hoe fanatika be fa tena hoe fandrosoana sy fitiavana fa tena efa latsaka katerena be da be tsika ary ny fandripahalemana ohatranay zao any tany Ambomanga kely tany taloha dia andro atandro be amin'ny efatra ty fidanitra be misy firy grossiste anankitelo no nitanany mifindrany amin'ny manambola ndray za amin'izao dia taratasy lava membenareo mivoafa hoafy zay anafika anareo zany rehetrarehetra zany dia mahatonga anahy hoe mbola anohana amin'ny président ravalmanana maro zany ny zavatra betsaka fa tsy ariko hoe ho voatanisa. Mpanangana fahatsim-pandrava isika. Fidiony kandida laharana 520. Ny antony anohanana ny marikaravalmanana aloha dia voalohany mijaly loatra ny vahoaka malagasy indrindra fa ny ambanivohitra any tsy misy tsony ny fandripahalemana amin'izao fotoana izao baranahana loatra ny firenena mila olontsika mba tsy baranahana ohatran'izao Madagasikara mantra ihany koa ny vahoaka ho izay na ny lalana na inona potika daoly rehefa mivoatra faritany rehetrarehetra raha mandeha angambonareo na rotona inona dia tsisy lalana vanina tsony mijaly ihany koa ny vahoaka satria betsaka ny olona efa tsy mihinan-kanina amin'izao fotoana izao mitatsasy afaka mamokatra itsony very fanambola velona mivahoaka ka noho izany dia manentana ny olona tsirairay nifidy ny marikaravalmanana numéro 25. Mpanangana fahatsim-pandrava isika. Fidiony kandida laharana 520. Ho antsika any amin'ny faritra loatra zany amin'ity deuxième tour ty dia manentana antsika izahay artiste any amin'ny faritra loatra ho avy any président anentana antsika amin'ity deuxième tour ty ka miangavy antsika any amin'ny faritra loatra mba ho tonga saina sy andinika amin'ity firenentsika efa tsy milamina ty indrindra fa ny fandripahalemana ka eto zanaka loatra dia manentana anareo any amin'ny faritra loatra any zalahy ka mitongava fa ho avy any zay anentana anareo indrindra fa amin'ity deuxième tour ty ho avy tsika hampandany amin'ny président ravalmanana amin'ny 19 Desambra ho avy zao ka manentana antsika gona manentana antsika zalahy mitongava hifidy amin'ny 19 Desambra. Mpanangana fahatsim-pandrava isika. Fidiony kandida laharana 520. Dia manentana ny vahoaka malagasy rehetra izay ampitoana ka hifidy ny laharana 520. Tongava maro mifidy ho an'izay tsy resy lahatra dia manentana anareo zay hifidy ny data mba isokafa ny fivelarana amin'ny sehatry ny azahoantsika asa sy sakafo amin'ny fiara-pianantsika zao minjady amin'ny fahatrany zao dia manentana antsika izay mbola matoritory ihany amin'ny 19 Desambra tongava reny tompoko mifidy fa io ray aman-drentsika atao hoe numéro 25 io dia anisany ray aman-dreny toteny io matotra hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena. Mpanangana fahatsim-pandrava isika. Fidiony kandida laharana 520. Antony voalohany alohana maliako ilay resaka magnamia asika an'Andriamanitra za hoe mba nampahay zany safidy satria nivakiko le manifesto iny le programme anasany karaha mampitaraina ny vahoaka malagasy agny amin'ny sisiny zany resaka décentralisation fanampahefana ao agnatiny ao ary izy magnano propagandinazy partout andehanany magnaneo fitiavana tsy ankanavaka ary hita koa izy mandray andraikitra malaky na aingana dada ary efa hainy dada ny raha tsy mety eto Madagasikara sy ny raha mety ka zay mahatonga anahy
ary ny antony namanay maro dia maro anao agnandada ary makatia izy am fo tsy resaka vola fa fo fitiavagna magnentagna ny malagasy re magneragna nosy ny tenako indrindra fa le fan ny dunia jiaby ifidy any dada satria dada agnavotry ny firenenantsika ary dada no agnamia avenir ny tanora sy ny malagasy rehetra magneragna nosy tsisy avakavaka zay raha tsy tian'ny malagasy taregnan'ny malagasy amin'ny faritany fa dada agnafoagnany zany araka ny kabarony dada magneragna nositsika dimy amby roapolo marikaravany manana dimy amby roapolo marikaravany manana. Hitantsika tamin'ny sary farany teo fanadihadiana farany teo moa ny nidony zay tena namafy tsara mihitsy ny fanohanany ny kandida laharana fa 5 kopatahana ho an'ny nidony hitantsika amin'izany fa memitombo foana ny fanohanana ny kandida laharana fa 5 hitantsika daholo koa ny resaky ny olona zany hoe samy manana ny fatokisany samy manana ny heviny ary mahatsikay kely le tamin'ny voalohany dia nanontaniana hoe inona ny antony anohananao an'ny kandida laharana fa 5 dia hoe satria tiako marikaravalo manana hitantsika amin'izany hoe ao daholo ny fepetra rehetra ijoroany ny kandida antsika laharana fa 5 marikaravalo manana ya zao tsika dia anaraka sary kely ao anatin'ity sary ity fanadiadiana kely zany hoe tsy fanadiadiana le izy fa ny kandida laharana fa 5 no manazava azy maro amintsika matsy zao mety tsy malala hoe satria misy an'le tanora vo zao izy vo mifidy mbola tsy nahafantatra ny tantarany marikaravalo manana dia ho alefantsika eto satria izy no ampafantatra tsika kely hoe inona ny tantarany mandrapatonga azy amin'izao tsika miteny kandida laharana fa 5 zao zany hoe misy tantara kely mba ho tantarainy izy mihitsy ny tantara azy andao hoarahantsika ny sary zao dia zao dahoary dimy amby roapolo marikaravany manana dimy amby roapolo marikaravany manana. Madagasikara sy ny vahoaka malagasy no ny poirako zanaka tantsay aho kanefa nahatsangana industrie fanodinana sakafo ary niroborobo koa ny asam-barotra nataoko tamin'izany niezaka mafy aho ka lasa be ny tanàna Antananarivo sy filohan'ny Republikan'ny Madagasikara nandritra ny 7 taona izaho no filoha farany navita nampinambary ny vahoaka malagasy izy atokantrano nanangana sekoly hôpitaly navita ny lalana nampitoyany Antsiranana sy Antananarivo Sambava sy Talata sy ireo hafa ihany koa zay mahatratra 8,900 kilometra nandritra 7 taona zany hoe 10 kilometra mahery isa-taona zany vitantsika tsy izao no mamorona fa tena tarehimarika azy nareo jerevana izany betsaka ny asa vitantsika nitondra famarina toerana ary nisarika mpamatsy vola isika betsaka ny fahalalana sy ny traikefa azoko fony aho no terena no sesitany tany Afrika Atsimo ary azo antoka fa filoha matanjaka sy vita fisedana ao ankehitriny ary matahotra an'Andriamanitra satria zay ny voaloham-pahendrena iverina eo amin'ny toerana zany ho filoha zany ndray atsoatsy koa aza matahotra ianareo mino fotsiny ihany ny mpifanandrina amiko ankehitriny no nanongana tamin'izany fotoana zany tamin'ny volana mars 2022 tsy hoeketsika mihitsy ny manana mpitondra mampizarazara ny fireneny sy mampiditra ny ady an-trano reto Madagasikara ankehitriny ny fanonganam-panjakana no mampizara antsika
voazarazara ny fiarahamonina noho ny fanokana-panjakana nataony zay tsy misaka zay mikatsaka zay tsy mikatsaka afa-tsy ny tombotsoany manomboka ny any fa atao anatin'ny 5 taona fotsiny de efa naangona rena tsy toky tsy foroana izy entina anaovana zao tsy eketsika ny mpitarika tsy mieritreritra afa-tsy ny tenany ka manao izay fomba rehetra mba handrobana ny fananany malagasy sy ampantanany malagasy tsy hoe eketsika zay mpitondra ananan'ireo fikambanam-be irasam-pirenena iahy ka tsy azahoantsika tsony a fiaraha-miasa sy fanampianana bola any Madagasikara tsy eketsika ny anana mpitondra tsy ananany vahoaka fitokisana sy zao rehetra zao ka mahatonga ny vahoaka mijaly hiarany sazy toy ny tamin'ny 7 ka hatramin'ny 13 ity no fifidianana manana ny lanjany indrindra eo amin'ny tantara Madagasikara ao anaty krizy tanteraka isika ankehitriny ka mila mpitondra mahalala traikefa manana traikefa sy matotra tsara matanjaka raha-tsaina vita fisedrana ary hita fa tsy matahotra na mierikerika ary mametraka ny Jesosy Kristy ho kapiteny ary mitondra filaminana sy fandripahalemana eto amin'ity firenena malalatsika ity olona izay miahy ny vahoaka olona ananan'izao tontolo zao fanajana ary olona ananany praivodrindrina aminy toy ireo vondrona ty amin'ny faritry ny afrikanina antoka fa afaka ampandroso any Madagasikara zay no mpitondra ho dedavitsika za zay ilarina venitsaika mpanangana fahatsi-pandrava isika fidio ny kandida laharana 520 tiany kandida mihitsy nanamafy an'iny hoe iza marina moa izy satria maro amintsika araka ny teneniko teo mety tsy mahafantatra ny tantarany de iny izy ny van'ny tantara hoe iza mo izao de fantatsika zao hoe iza ny toanantsika be da be aminareo mety mbola tsy nafantatra de hitatsika izy teo reny de omaly a ny vondron'ireo mpandraharaha eto Madagasikara zany mba karakara fiaonana mba débat mba torohevitra mba resadresaka raha fiteny am'izao moa de mba nykôzikôzy zany zareo mpandraharaha tao amin'ny Carleton Anosy de nantsony ny kandidatsika Marc Ravalomanana satria fatatsika fara-pandraharaha tsisy karaha Marc Ravalomanana fatatsika tsara zany a de natsony zareo ampanajana ny kandida laharany 520 nanatrika an'izany fiaonan'izany a na hoe fatatsika hoe ny j'aime moa zany hoe j'aime fa tsy zay moa izy fa hoe nivondrony ny mpandraharaha eto Madagasikara de tao anatin'izany mba nisy dinidinika kely nisy ady hevitra kely a de mba namaly fantanina ny kandidatsika ary raha fantaninana anana ny kandidatsika andao arahana aingana ny sary ary andao Dimy amby roapolo Marc Ravalomanana Dimy amby roapolo Marc Ravalomanana Nisy androany ady hevitra sy fanontaniana izay niarahana tamin'ny vondron'ny mpandraharaha teto Madagasikara sy ny kandida roa hiatrika ny fiodinana faharoa ka anisan'ny nanatrika izany ny kandida Marc Ravalomanana laharana 520 fanontaniana maro eo amin'ny lafin'ny fandraharana eto Madagasikara no nivohitra tamin'izany toy ny tsy fandriampahalemana izay manjaka amin'izao sy ny fitondrana tsara tantana. Vous allez voir, on ne braque pas pour l'économie parce que c'est vous les clés, non pas la clé, les clés du développement de ce pays. C'est le secteur privé, ça c'est ma stratégie. Travailler étroitement avec le secteur privé, c'est vous qui va créer des emplois, c'est vous qui va réévaluer notre monnaie. Et c'est vous qui va aussi donner l'image de Madagascar ici en Afrique, au Sénégal. Donc je compte sur vous. Naharitra adiny roa mahery ny ady hevitra sy ny fanontaniana ka nitondran'ny kandida Marc Ravalomanana ny vinanasany sy namaliny manontolo ireo fanontaniana mpandraharaha. Tena be aya izy ireo zavatra anankitelo be da be. Voalohany aloha tena aya sy tahotra ao amina sécurité. Ao anatin'izany sécurité ny business
sécurité physique ny personnel ary sécurité ny investissement ampiasainy eto hoe ahoana nazona tombo zay zany ny aya voalohany faharoa ny ayany tena ngeza be anakiraiky io de hoe ahoana fandanany ty resaka énergie ty électricité satria tsy afaka anao business eto Madagasikara mihitsy ry zao ny endrika sy zao ny vidiny tsy zao ny zavatra misy napetraka eto ary zao tsika de nisy délestage tena ayayam be satria firenena manana électricité mora sy azony olona rehetra idirana no mampandroso firenena ary ny ayam fahatelo tena fahatelo a zay tena enkinany aigny de ny stabilité politique marina ny ayany zany d'accord am mihitsy tsisy le continuité de l'état tsy maintsy ataotsika koa zay ametrahana lay tanitandana le bonne gouvernance aloha zay tsy maintsy apetraka bonne gouvernance ary faro zay tsy maintsy atao koa de tsy maintsy ahitsy na amboarina i constitution io satria raha io nipetraka eo a tsy afaka miasa firy ary ny fahatelo farany le fomba idedavana vola amatsina le petite et moyenne entreprise ary indrindrindrindrindrindrindrindra ray banky a mba ahafahany entrepreneur afaka mampiasa vola ty avy loatra ny zanabola banky eto Madagasikara. Marina moa fa efa nisy ny ady hevitra sy fanontaniana toy izao tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ny taona 2024 ka tsy niova firy tamin'ny fanontaniana tamin'izany ny fanontaniana napetraka tamin'ity androany ity noho ny fahatsapany ireo mpandraharaha fa tsy niova firy ihany koa no itoedraharaha teto Madagasikara nandritra izay 5 taona izay. Antopy ty fandarany ty moa ny anentanantsika rehetrarehetra ahoana moa zany fiteny am'izao mba mikofokofoka zalahy fa deuxième tour tsika zao satria tapabolanatsika mandritra ny tapabolana tsotro ny tap premier tour raha ivolana fa am'tytsika de tapabolana no anaovantsika ny fampielezan-kevitra satria ny fotoanatsika de eto de efa teneniko fa amin'ny fa 19 décembre tandremo 19 décembre satria sao de zatrazatra an'le hira taloha igny fa efa novaina zao le hira ary ho alefa eto aminareo eto le hira vavao zany ohatra hoe hira faneva vavao tsy fa hira vavao milaza amitsika hoe 19 décembre ny fotoanatsika hifidiantsika numéro 25 boko lany dada zalahy lany dada fa izao tsika aloha de andefa vidéo anankiray zay ny candidat laharana fa 5 ihany niteny azy karazana ohatrany hoe afatra sy fanamafisana tsara ny any ampony any ho tenenina eto ary ho teneniny foana io zany hoe averimberina foana ty vidéo ty mba afantarantsika ny lanjany zany candidat atsika laharana fa 5 zany andao arahantsika arany sary. 5 markaravany manana 5 markaravany manana ry piraitanindrazana amika ny fanontaniana menika sy tokony apetraka amin'ity fifidianana ity de ny hoe iza no filoha afaka anambatra ny malagasy indray ampiombona ny malagasy indray iza no filoha afaka amongotra ny kolokolona ny corruption eto amin'ity malagatsaky ty iza no filoha afaka hitondra atsika makany amin'ny fampandrosoana fa tsy makany amin'ny nofinofy akory ary iza no filoha afaka merina indray a mifandripahalemana sy ny fiaraha-miasa amin'ireo firenena rehetra erateny dady zay ampandretretena lehibe ny ilazahako ny malagasy rehetra manerana ny Madagasikara fa ny tenako marika ravalimanana candidat laharana fa 5 zay izy sady vonina no say ny vita sedra mpanangana fatsy-pandrava isika fidio ny candidat laharana fa 5 mazava tsara mihitsy zay afatra avy any amin'ny candidat atsika marika ravalimanana laharana fa 5 zay ho fiditsika amin'ny 19 décembre zany hoe amin'ity volany ity zany de efa ho fety amin'ny 25 décembre de amin'ny 19 décembre tsika androtsaka ny laharana 5 de landada zay ny teneniko anareo hoe androany zany ny fanokafana tamin'ny fomba officialy ny propagande
amin'ity deuxième tour ty noho izany a efa mivonimbonina daholo tsika rehetrarehetra satria tsy haiko mety rapitso tonga eto de miteny hoe andao indray tsika hiara-iasa satria androany zao a de efa nisy tarika anankiroa nanatitra hira tonga nandondona hoe MBS reto misy hira atolotra ho an'ny kandida amin'ity fiodona faharoan'ny propagande zany hoe vao nanomboka le izy de efa nisy fiarah-miasa sahady avy amintsika ka izay ny teneniko anareo hoe efa mivonina tsara tsika zany fa mety rapitso mety hiteny hoe andao indray tsika hanao an'izao de efa tonga de lasa daholo tsika rehetrarehetra zay a tapitra aloha ny fandarana androany a rapitso a miverina eo a de teniko angamba hoe falibe a hoe tafioneto indray tsika ary ampandaniny laharana fa 5 tsika rehetra niaraka anao an'izany amin'ny 19 décembre ao a zay rapitso miverina eo alefa tata velomo alefa tata alefa tata 5